Zany dia zany tokoa ry Jesosy Kristy tomponay, lohan'ny fiangonana sady miay azy no tenany fiangonana koa. Izany no vavaka sandratray, ianao nanangona anay ho vato velona. Maro koa nefa ireo zay mitranga zavatra maro samihafa eto amin'izao tontolo izao, mampizarazara sy te hampizarazara ny fiangonanao, na amin'ny fisainana, na amin'ny fiasa, na amin'ny fijery, dia tabay ny hevi-diso izahay. Kanefa tena mbola iray ao aminao, ianao ilay efa nanolotra ny tenanao, ka nampiray anay tamin'ny ranao masina, dia mangataka aminao izahay, tahio ny fiangonanao. Amin'izao andro faraparana izao, miseho ireo teo-javatra maro samihafa mahatahotra ny olona, ary ao anatin'izany koa ny fiangonanao, ka mampizarazara ny fisainanay samihafa. Maro ireo mena miravoravo maro samihafa, aravoravon'izao tontolo izao sy ny nofinay ary ny tontolo ny fiarahamonina misy anay, te hanimba sy te handrava ary te hanakona tanteraka ny avotra vitanao teo amin'ny azo fijaliana, manamarina sy manamasina ny mpanota ho mendrika andovan'ny fiainana mandrakizay. Mangataka aminao izahay, ampianaro izahay mba ho fantatra ny sitraponao, ka tsy ho voahozongozona ny finoana ianao. Dia avia ary mitenena aminay fa mihaino anao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia faly miarahaba antsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, tratran'izao Alahady 5 manaraka ny PASKA izao, dia ity Alahady 2 koa amin'ity volana Mey ity. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fahasoavany, velona trapamonjena ka afaka miaona amin'Andriamanitra amin'ity fotoana ity. Tsy mba vidim-bola aman-karena antsika, na ny fahefantsika, na ny fahendrentsika, na ny maha-izy azy antsika, tolobositra avy amin'Andriamanitra. Iza moa no manam-po akory ahafantatra na dia ny ray mandingana eo amin'ny fiainany? Moa tsy maro vany mba mety nanao programa na dia ho amin'ity andro ity ihany aza, niakatra eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity, ny andre ny tenin'Andriamanitra, ary manana fikasana ny amin'ity volana sy taona ity, fa tsy mahatratra izany. Ianao kosa men'Andriamanitra fotoana, tonga eto an-tranon'Andriamanitra, te hiresaka aminao izy, te hiresaka aminao Jesosy amin'ity anio ity. Raha mety ianao hiaino feony, dia hanambarany zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Koa izay voalahatra ho antsika ary amin'ity anio ity, dia izay voasoratra ao amin'ny Jaona 7:12, dia ny 9 ka hatramin'ny 17. Jaona ny 7:12, ny 9 ka hatramin'ny 17, dia hiara-mitsangana isika eo am-pamakiana izany. Toy izao no fivaky-ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: izaho mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomena ho ahy, satria anao izy. Ary izay rehetra, ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy. Ary efa ankalazaina eo aminy aho, ary tsy hoeto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no hoeto amin'izao tontolo izao, ary izaho makany aminao. Ray masino, tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomena ho ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maha-iray antsika. Raha mbola teo aminy aho, dia nitahiry azy te amin'ny anaranao izay nomena ho ahy, ary notandremako izy, ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany, mba hatanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny
makany aminao aho. Ary zany teny izany nolazaiko amin'izao tontolo izao mba hananany ny fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao. Ary alan'izao tontolo izao izy, satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka ahy, tsy naman'izao tontolo izao. Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ray masina ho manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Amen. Ry havana, mba renao ve zany fipararetra ny feon'i Jesosy mivavaka ho anao amin'Andriamanitra Rainy zany? Tena ny atim-panahiny mihitsy no mipololotra mba ho aniza ho anao amin'ity anio ity. Efa rentsika tamin'ny Alahady lasa teo ny tapany voalohany amin'izao vavaka nataon'i Jesosy izao, ka nilazany amin'ny fitarainana izay nilazainy tamin'ny tapany voalohany izany vavaka izany, ka nilazainy hoe ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay ny ranao. Fiainana mandrakizay, ka tsahan'ny olona fantatra izany, na ny mino na ny tsy mino, na ny mivavaka na tsy mivavaka, amin'ny fisehoan-javatra maro samihafa, dia samy te hahita fiadanana ny olona, ary tsy ny antenainy amin'ny anio ihany, fa ny amin'ny antenainy ho amin'ny mandrakizay koa. Samy te hanana izany, mikatsaka izany. Ary miseho izany rehefa eo amin'ny fotoam-pandevenana, dia hoy ny fitenin'ny olona raha betsaka ny mpandevina, ny voninahitry ny maty dia ny maro-pandevina. Dia hoy ny olona hoe tsara le venana amin'ny ranona, fa betsaka ny mpandevina, misy zavatra tahaka izao. Fa moa izany no fiainana mandrakizay, moa izany no misy fiadanana. Amin'ny faritra sasany dia manao fandaniana be dia be ho amin'ny raha-pandevenana, satria arakaraky ny firodorodi ny harena tanterana eo amin'ny fandevenana sy ny zavatra mpanarahana ny maty no heverin'ny olona sasany koa fa firodorodo ao amin'ny fahafatesana sy ny amin'ny fiainana mandrakizay. Faritra sasany indray dia miezaka manao famadiana isa-taona na isaky ny fepitoana voafetra, ka manao fikarakarana ny maty mba hisy voninahitra, na dia ao apasana aza sehatria heverina fa misy fiainana koa izany. Fa moa izany ny fiainana mandrakizay. Efa nambara tamintsika tamin'ny Alahady fa izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy izay ny ranao. Andriamanitra fitiavana, tia ny olona rehetra, ka efa nanolotra ny zanany hamonjy izao tontolo izao, na hafoy izay tsara indrindra ao aminy, manome antoka. Fa hoy ny tenin'i Jesosy hoe andeha amboatra ho fitoerana ho anareo aho, raha tsy efa nilaza taminareo fa ny raiko efa namboatra fitoerana ho anareo, fa raha tsy izany dia andeha amboatra fitoerana ho anareo, ka izay toerako ny toeranareo koa. Andriamanitra na dia niniana ndahazy aza ny olona, na niodina taminy aza ny olona, nanana fikasana satana fahavalo hampifandrafy antsika amin'Andriamanitra Ray, dia Andriamanitra
mbola nampiavana antsika sy nampionina ny fahatezerany ka nampiavana antsika ao amin'ny tenany tamin'ny alalany zanany Jesosy Kristy. Io fitiavan'Andriamanitra io ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra mpamindra fo. Fa amin'ny tian'io ty kosa dia ampahafantariny Jesosy amintsika izao ny vavaka ataony, izao mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomena ho azy satria anao izy. Dia hoy izy eo amin'ny andininy 1:12 hoe tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomena ho ahy. Inona moa ny anarana izay nomen'Andriamanitra an' Jesosy? Ary inona ny anaran'Andriamanitra? Dia Andriamanitra dia fitiavana, ary izany no nanolorany ny zanany ho an'izao tontolo izao, araka ny ambarany ao amin'ny Jaona hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany ray tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fahanana fiainana mandrakizay. Tehirizo ireo amin'izany fitiavana izany, mba iray ao amin'ny fitiavana, araka ny tononkira izay efa nasandratsika tamin'ny alohan'ny toriteny teo. Misy zavatra maro samihafa mampizarazara ny fiangonan'Andriamanitra amin'izao andro izao. Tsy amin'izao ihany, fa tamin'ny andro teo hatramin'izay dia maro ireo zavatra maro samihafa, fa izay lazaina eto dia izay lazaina tsindrian'i Jesosy eto ka mampizarazara ny fiangonana dia ny fanaony izao tontolo izao. Ny fanaony izao tontolo izao, na izay lazaina ihany koa hoe izao tontolo izao. Ny tontolony izao tontolo izao. Ny tontolony izao tontolo izao araka izay anambarany Jaona azy, tsy hafa izao tontolo izao, fa ny tontolony fanaranam-po sy fanaovana rapadango ny zavatra misy eto amin'izao fiainana izao. Raha namoaka ny devoly tany Gadarena Jesosy, raha nisy lehilahy anankiray izay nanana demoniaka tany Gadarena, ka rehefa niaona tamin'i Jesosy dia hoy izy hoe ry Jesosy zanaky Davida, tonga melohan'ny fotoana va ianao mba handringana anay? Dia nangataka tamin'i Jesosy le devoly tao anatin'ilay demoniaka hoe raha avoakanao ihany izahay dia aoka izahay mba hiditra amin'ireo kisoa ireo. Dia hoy Jesosy mandehana. Dia lasa nivoaka tamin'ireo kisoa ireo le devoly, dia nitondra azy ireo kisoa ireo nitratrevatreva tany amin'ny ranomasina dia maty tany. Ny kisoa dia fanehoana ny zavatra izay biby tsy mivandy, hoy ny filazana azy tany amin'ny sekoly, mikambana ny voalavo sy ny kisoa dia iray tarika reo. Izany hoe mandrapaka izay rehetra heveriny fa azo hanina, izay rehetra mety hoe heveriny fa ho sakafo, na maloto na madio na inona dia mandrapaka izany. Izany izao tontolo izao. Ary io ilay ambarantsika ny hirantsika hoe mamitaka mihitsy izao tontolo izao. Ny mamy dia mangidy izay tena sotsiao. Ka dia manao rapadango, ary izany ny zavatra ravoravo ny Satana, ka mety mampizarazara ny fiangonana koa. Ary tsy ahitana taratra marina ny tena vahoakan'Andriamanitra sy ny tsy vahoakan'Andriamanitra, ny tena olon'Andriamanitra, ny tena olona nalain'i Jesosy niala tao amin'ny fahafatesana ho ao amin'ny fiainana, ilay nafindra avy tao amin'ny fanjakany maizina, avindra eo amin'ny fanjakany mazava. Fa mbola mitafy ny fitafian'ny fahafatesana ihany, na dia olona efa nafindra ho amin'ny fanjakany fiainana aza. Mbola mitafy ny fitafian'ny maizina ihany, na dia olona efa naharihary teo amin'ny mazava azy. Miseho ny teknôlôjia maro samihafa, dia mety manao rapadango ny amin'ny fandraisana sy ny fampiasana izany. Miseho ny karazan-damôdy samihafa, dia mety manao rapadango ny fanaovana izany, na aiza na ny ampiangonana na aiza.
miseho ireo fotom-pisaina na maro samihafa entiny fandrosoana na ny fanehoan-kevitra maro samihafa dia roboka sy miditra ao anatin'izany ka milomano ao anatin'izany, na dia manohatra ny fahafatesan'i Jesosy ho teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny mpanota izay mampiariary ny mahazanak'Andriamanitra azy azy. Reo hevi-diso maro samihafa eto amin'izao tontolo izao. Kanefa tafakambana eto amin'izao tontolo izao ny zanak'Andriamanitra, ary io no mampangirifiry ny fon'i Jesosy toa hitany taratra sahady ny zanany manana anarana ho velona kinanjo maty ihany. Tahaka ny ray aman-dreny mahita ny zanany mandeha amin'ny lala tsy izy, anariny teneniny mafy, kanefa dia mizotra ao amin'izany ny fangirifirian'ny fony amin'izany. Mihoatra noho izany ny an'i Jesosy, satria mety ny ray aman-dreny izay mety tsy dia tena mahalala ny ampitsony zanany fa mamilavina ihany, fa Jesosy mahita, mahafantatra ny lalak'izorana be dia be. Raha tany Akazobe zahay dia nisy fampisehoana nataon'ny sekoly anankiray. Dia ity fampisehoana ity nakana pera malaza. Dia ny ray aman-dren'ny mpianatra rehetra tsy maintsy mividiny bie. Tamin'izay 3,000 ny vidiny bie. Dia zahay manana zanaka mianatra amin'ilay sekoly dia be anankiroa, 2 sa 4 angamba izay tsy tadidiko no tsy maintsy amidinay. Ary ao amin'ilay fampisehoana misy fivarotana toaka izay tsy maintsy vidina koa. Dia sahirana pastora, ary dia manontany anahy ny fiangonana, ahoana ka pastora ny atao amin'ity? Dia hoy izaho hoe izao no manahirana ny saiko. Sady handoa vola ve aho no mbola ho any amin'ny helo, handoa bie ho any amin'ny helo. Ary no tsy maro va no milomano mandany ny arenany amin'ny fanaony izao tontolo izao sy ny momba azy, mihazakazaka ho any amin'ny helo na dia zanak'Andriamanitra aza. Io ny vavaka izay nasandratsika teo amin'ny alitara hoe mangataka aminao zahay Andriamanitra, ianao no manana fahefana amin'ny devoly sy ny asany rehetra, ka mba irao ny fanenao masina ampahafantatra anay izay zavatra hitanay eto amin'izao tontolo izao, mba tsy hazakazaka ho any zahay. Mahavariana ny zavatra misy amin'izao ry havana. Raha manaraka na amin'ny fampahalalam-baovao isika, dia omaly dia nisy zavatra nanaitra zay fa tsy holazaiko ilay samby nandrenareo. Fa dia misy zavatra mampanahy, mampatahotra. Fa amin'izao izay tena miharihary na aiza n'aiza any amin'ny faritra manomboka Iosy mianatsimo, dia misy devoly manao famorana zaza zany any. Dia dia izay zaza ataony asoavana dia maty, angalariny le zaza dia tapahany any dia maty. Dia matahotra ny olona rehetra, ka dia lasa manao famorana fahobe, ka dia anarivony isan'andro alahatry ny dokotera. Tena mahazo vola ny dokotera, 2 alina ny ankizy anankiray manomboka Iosy mianatsimo. Any amin'ny faritra Akazobe sy ny any Andrefanany indray dia izany rabokina izany no malaza. Ka dia lasa lamody angamba ny filanjana baiboly, fa any anatin'ny sobikan'ny vehivavy dia tsy maintsy any anatin'ny arona na ny taty izay hoentiny makany an-tsaha dia tsy maintsy asiana baiboly, fa izay mitondra baiboly ihany no tsy azony rabokina. Feno ny fiangonana, mihazakazaka ny olona makany am-piangonana, fa mihazakazaka moa te hahita ny fiainana mandrakizay, va tsia fa mihazakazaka matahotra ny rabokina. Izao fiainana izao mampatahotra ny maro, fa saingy moa ny mahita ny fiainana mandrakizay, ny mahafantatra an'Andriamanitra va
izay fiainana. Irio indrindra no angatahany Jesosy amin'Andriamanitra hoe tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy. Inona moa ilay anarana? Andriamanitra dia fitiavana. Fitiavana. Mba hitiany olona amin'izay mety izay mbola mihoatra noho izay nataon'i Jesosy nanolotra ny tenany hamonjy atsika Andriamanitra. Satria fantatry Jesosy loatra fa mety hiovaova sy hiala amin'ny fitiavana isika na dia nanolora ny tenany ho azy. Ry havana, andro faraparana izao, ary lazain'ny soratra masina fa na dia ho ny olom-boafidy aza dia ho fitahana. Raha tsy afoezina izany andro izany dia ho fitahana na dia ny olom-boafidy aza, fa saingy noho ny amin'ny olom-boafidy dia ho afoezina izany andro izany. Lazain'i Jesosy fa efa niezaka izy nitahiry antsika tamin'ny anaran'Andriamanitra, kanefa mbola mangataka izy ny mba hitahirizana antsika mba haritra amin'izany fitiavana izany. Eto amin'izao tontolo izao isika, fa saingy tsy naman'izao tontolo izao. Tsy naman'izao tontolo izao. Ny hoe namana eto dia piray petsapetsy. Tsy ilay hira lazaina ihany hoe namana ireo, fa tena piray petsapetsy, miara-misaina, miara-mihevitra, miara-mitoetra. Tsy eto amin'izao tontolo izao tsika. Tafakambana eto amin'izao tontolo izao isika, kanefa tsy eto no fonenana hatao hoe haharitra mandrakizay ho antsika. Tsy eto, fa misy fonenana izay maharitra mandrakizay ho manin'Andriamanitra ho anomeno dia ny lanitra izany. Io no fanantenana, io no ivo ny fanantenan'ny fiainana kristianina io. Ny fiainana mandrakizay dia ilay fiarahana mitoetra maharitra ao amin'Andriamanitra. Raha ny amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia manahoana isika? Mahandro isika. Fa saingy tsy izany, tsy ny amin'izao fiainana izao. Fa izao fiainana izao sy izay rehetra momba azy dia omen'Andriamanitra maimaimpona ho an'ny malalany izay tiany izany, satria namponenina eto isika dia omen'Andriamanitra, fa tsy io no miantoka ny tena maha-izy azy antsika. Tsy io no miantoka ny tena maha-izy azy antsika. Sombitsombony, apahan-javatra, piti-javatra kely momba ny fiainana maha-olona ny olona izay hita eto amin'izao fiainana izao. Piti-javatra kely na poti-javatra kely, fa ny tena fiainana ilay maharitra mandrakizay. Ary izany maharitra mandrakizay izany dia iainany mino sahady na dia mbola eto azy izy. Iainany sahady, firaisana velona sy tanteraka amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany. Ka hoy Jesosy hoe, izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy tahakay, tsy naman'izao tontolo izao. Engane, isika rehetra mba haritra amin'ny finoana velona an'i Jesosy Kristy. Zava-mahatahotra ny azo ny tana maherin'Andriamanitra raha amin'ny fahatezerana no amaizan'Andriamanitra antsika sy amarinany izay rehetra tsy mino, izay rehetra manao zavatra tsinotsinona ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavany antsika, dia zava-mahatahotra ny azo ny tana maherin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra efa nangataka ny mba hahamasina antsika araka ny sitrapony sy araka izay efa nanolorany an' Jesosy zanany teo amin'ny hazo fijaliana. Nanolorany azy ka nanomezany antsika antoka tamin'ny fahalatsahany rany Jesosy ho antsika ho fiainana mandrakizay. Ary dia
miverina indray amin'ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny Alahady hoe izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy izay ny rahanao. Maro izay heverin'ny olona ho Andriamanitra, maro izay heverin'ny olona ho Andriamanitra ka te hiateherany amin'izao fiainana izao. Mety ho fahaizana, mety ho fahendrena, mety ho vola, mety ho arena, mety ho voninahitra, eny mety ho zavatra zay hafa noho izany aza. Fa ireo rehetra ireo dia endriny zavatra izay mety ho simba, ho lanin'ny kalalao sy arafesina, mety ho levona ihany. Fa Andriamanitra izay nanao izany no fontiny. Engane, mba tsy ho voafitaka izay amin'ny zavatra izay natao ny olona ka hanadino ny mpanao azy, fa hitodika amin'ilay mpanao dia Andriamanitra izay fototry ny zavatra rehetra sy ao amin'izy rehetra, ary manome fiainana mandrakizay izay rehetra matahotra sy mino azy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.